dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Miala sasatra aty ambanivohitra ny tenako amin'izao fotoana izao satria efa hiditra ny automne isika amin'izao fotoana izao ka dia manamboamboatra ny fahasalamana, manamboamboatra ny vatana, ny saina sy ny fanahy hiatrika an'izany automne izany satria dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ny fiovan'ny saison satria rehefa miova ny saison dia miova ihany koa zany ny tebatan'ny olona tsirairay, miova ny fomba fisakafoanany, miova ny température aty ivelany zany izay misy fiantraikany be dia be amin'ny fahasalamana ka ny fitaizam-batana ohatran'izao zany dia manatsara ny fitaovam-pisefona, ny fikorianan'ny rà ary miaro amin'ny maladie cardiovasculaire, miaro amin'ny diabeta, ny hypertension artérielle, ny cholestérol ary indrindrandrindra koa zany dia ny fikorotanana eo amin'ny tube digestif izany. Ampatsiahy ianao zany ny fandaharana rehetra momba ny fahasalamana izay efa nalefako teto amin'ny Jeanne Forest Santé. Misy ny fandaharana maromaro zany izay nalefako teto dia momba ny fisorohana zany ny areti-bavony izay nasogadiko teto zany ny hoe inona ny sakafo tsara ho an'ny vavony, inona zany ireo karazana fanafody natoraly izay afaka zany hoe hitandrovana zany ny tena amin'ny aretim-bavony. Dia efa resahako teto ihany koa ny fitandrovana amin'ny diabeta, ny hypertension artérielle, efa resahako teto ihany koa zany ny aretin'ny vanim-piosana, vanim-piosatra, ny vanitaolana. Fanresahako teto ihany koa ny momban'ny accident vasculaire cérébral na ilay fahatapahan'ny lalan-drà izany, ny dépression nerveuse, ny resaka aretina avy amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy, ny resaka teto koa ny resaka sida, maladie transmissible sexuellement, ny resaka ihany koa teo amin'ny hoe firaisana ranofo mirindra zany hoe eo amin'ny resaka sexualité zany izay misy fiantraikany be dia be mihitsy zany eo amin'ny fiainan'ny mpivady ary indrindra koa zany eo amin'ny resaka psikolozian'ny olombelona. Ny resahako teto ihany koa zany ny resaka hoe inona zany ny soa azo avy amin'ny massage na ny fanorana izany. Dia ny resaka teto koa ny fikojana ny tarehy, ny fanahiazam-batana. Inona moa ny ilana ny fanahiazam-batana amintsika olombelona dia ny miaro amin'ny karazana aretina maro zany ny fanahiazam-batana dia eo ny diabeta, eo ny hypertension artérielle, eo ny cholestérol, ny dépression nerveuse ary ny cancer na ny homamiadana. Resahako teto ihany koa ny fitandrovana amin'ny cancer izany, na ny cancer du sein izany, na ny cancer-ny prostate, na ny cancer-ny utérus sy ny col. Izay zany aloha satriona ny fa mbola maro dia maro zany ny fandaharana izay nasehoko tamin'ny resaka zany hoe fitandrovana ny fahasalamana. Dia toy izay no azo natolotra anao manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.